misokatra amin'ny fampiasam-bola Madagasikara saingy misy fepetra tsy maintsy arahina mangataka izahay ny fanajana ny felitra ara-tontolo iainana iraisam-pirenena, ny felitra ara-teknika voasedra sy voapirofo ary ny fampidirana mpanajana ireo vondrom-piarahamonina eny ifotony. Satria ny tetikasa momba ny angovo izay tsy manaja ny tontolo iainana dia tsy maharitra, ary ny tetikasa izay tsy manaja ny vahoaka dia tsy azo iainana maharitra. Ankehitriny ny tantsaha malagasy iray misitraka herinaratra milamina sy madio dia afaka manova sy manodina ny vokatra ananana. Tsy resaka angovo fotsiny zany fa mipaka hatrany amin'ny rariny ara-piarahamonina mihitsy. Tompokolahy sy tompokovavy, ry namana mpiara-miasa avy amin'ny firenena aty amin'ny faritra atsimo, sika rehetra mpitarika mivory ato a Dhabi androany, tonga izahay hanolotra fiara-miasa ho an'ny fitomboana ara-toe-karena. Amin'izao fotoana zao dia manangana tetikasa goavana tahaka ny saofika sy volobe izahay ao Madagasikara mba hahatrarana ny 570 isan-jaton'ny angovo azo avaozina alohan'ny taona 2024. Ity herinandro fihaonana eto a Dhabi ity dia ivon'ny asa sy ny fanapahan-kevitra. Tapitra ny fotoanan'ny diplomasian'ny Teny, fikasana sy ny fampanantenana. Tonga izao ny fotoanan'ny fanatanterana. Ho anareo mpampiasa vola manatrika izao herinandro fihaonana eto a Dhabi izao, manasa anareo izahay tsy hijery fotsiny ny antontanisa ara-bola fa handinika ihany koa ny hahabon'ny vina ny fitomboan'ny maharitra ananany Madagasikara. Ny Sud Global dia tsy tokony ho sokajiana ho isan'ny loza mitady fandrindrana fa andro lehibe entina manalefaka ny fiovan'ny toetrandro sy fanesorana entina karbona maneran-tany. Vonona tanteraka i Madagasikara, manana harena voajanahary miavaky i Madagasikara, manana vina mazava eo amin'ny sehatry ny angovo, manana tetikasa voafaritra tsara ary indrindra manana finiavana ara-politika matanjaka izahay. Tsy fampanantenana no tadiavinay fa ny ananana fiaraha-miasa matipaika ahafahana manorina, mitantana ary mampita fahaiza-manao ho tombontsoa ny rotota sy ho an'ny taranaka ho avy. Ho an'ireo tanora mpamorona sy mpandrindra vahaolana, manentana anareo izahay hanolotra vahaolana maharitra mahazaka sedra ary mifanaraka amin'ny zava-misy ara-piarahamonina sy ara-kolotsaina eny fotony. Tsy sehatra mila fandresen-dahatra etsony i Madagasikara fiara-mombon'apoka azo etokisana. Tsy safidy ara-potokevitra eto ny angovo azo avaozina fa fototra ilaina amin'ny fampandrosoana ara-toe-karena sy ara-piarahamonina. Ireo mpampiasa vola ao Madagasikara amin'izao fotoana izao dia handray anjara goavana amin'ny ray amin'ireo hoavin'ny angovo lehibe, indrindra ty amin'ny ila-bolantany atsimo fa tsy amina tetikasa mahomby fotsiny ihany. Andao ampiasaitsika ny tolotra ao amin'ny Sud Global mba ho milina enty manalefaka ny entona karbona maneran-tany ary ho seha-pikarohana ho an'ny fampandrosoana lovain-jafy. Miposaka izao ny masoandro ho an'ny Madagasikara ary miaraka amin'izay koa ny vanim-potoana vaovao momba ny fahaleovan-tena amin'ny angovo sy ny fampandrosoana lovain-jafy. Misaotra tompokolahy, makasitraka tompokovavy. The program will begin shortly. Étroite. This is our voice. It is a privilege to be on this stage. Infrastructure for all leaders on the future of energy access to deliver reliable, affordable, and sustainable power.
2020, lorsqu'elle est formée et équipée, intégrée aux chaînes de valeur, soit claire, des partenariats crédibles et un leadership partenaire stratégique et comme acteur engagé d'un avenir énergétique. The translation in the first session, and The President of the Republic of Namibia, to his country. Allow me also to express record in inclusivity, resilience, and international. is reasonable, or removing some of the FX volatility. Ankehitriny ny tantsaha malagasy iray misitraka herinaratra milamina sy madio dia afaka manova sy manodina ny vokatra ananana. Tsy resaka angovo fotsiny zany fa mipaka hatrany amin'ny rariny ara-piarahamonina mihitsy. Tompolahy sy tompovavy, ry namana mpiara-miasa avy amin'ny firenena aty amin'ny faritra atsimo, sika rehetra mpitarika mivory ato Dhabi androany. Tonga izahay hanolotra fiara-miasa ho an'ny fitombona ara-toekarenina. Amin'izao fotoana zao dia manangana tetikasa goavana tahaka ny saofika sy volobe izahay ao Madagasikara mba hahatrarana ny 5 isanjato miangovo azo avaozana alohan'ny taona 30. The program will begin shortly. De droite. United the whole summer. This is our voice. It is a privilege to be on the stage. Infrastructure for all leaders on the future of energy access to deliver reliable, affordable, and sustainable power. Encourageante. Depuis 2020, lorsqu'elle est formée et équipée, intégrée aux chaînes de valeur, soit claire, des partenariats crédibles et un leadership partenaire stratégique et comme acteur engagé d'un avenir énergétique. The translation in the first session, and The President of the Republic of Namibia, to his country. Allow me also to express record in inclusivity, resilience, and international. is reasonable, or removing some of the FX volatility.